Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Indro tamy anavitra ny firenenrehetra ny tompo ry vahoakany Siona, ampanakoako ny feo ny be voninahitra izy ary ho diboka faliana ny fonareo. Isaia 3:10. Amin'ny fofeno fitiavana no iarabagna amintsika jiaby, izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo-ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjapeo mamitambatra antsika ho iray, sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamintsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafiry fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo-ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eo ve jiaby, tratran'izao alahady faharoa amin'ny fiavian'ny tompo amin'ny taona 10 izao. Koa amin'izao alahady faharoa amin'ny fiavian'ny tompo izao, dia omeny eglizy loha hevitra isika ny hoe matokia, mifalia, fampamonjy Andriamanitra. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika, izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky ny baroka mpaminany. Avelao ny akanjo fisaonana amampahorianao ry Jerusalema, fa ny fanamiam-boninahitra avy amin'Andriamanitra tonga ho anao mandrakizay no iakanjoy, mihodidina ny kapotim-pahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ataovy ao andohanao ny hamamany voninahitra ilay mandrakizay. Fa Andriamanitra aneo ny famirapirantanao amin'ny tany rehetra ambanin'ny lanitra. Ho tonon'Andriamanitra ao mandrakizay ny anaranao, fiadanam-pahamarinana famiratam-pitiavam-bavaka. Mitsangana ry Jerusalema, mijoro eo amin'ny havoana, mitazana miantsinanana, ka jereo irery zanakao tafavory noho ny tenin'ilay masina, hatrany andrefana ka hatrany atsinanana, miravoravo noho ny nahatsarovan'Andriamanitra azy ireo. Mandeha tongotra no nandozany anao, no baboan'ny favalo, fa entina amimboninahitra no amerinan'Andriamanitra azy aminao, hoatra ny seza fiandrianan'ny mpanjaka. Satria nasain'Andriamanitra nietra avokoa rehefa mety ho tendrombohitra avo, amambato lampy fahagola,
ary hitoditra rehefa mety olo asaha hahamari-tampona ny tany mba handehanany Israely tsy vasimbatsimbana ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny ala-mankazo mamofona manitra nanome ny alokaliny ho an'ny Israely avokoa noho ny didin'Andriamanitra. Fa hoentin'Andriamanitra amin'ny kafaliana Israely amin'ny fahazavan'ny voninainy hanehoany ny famondram-po ary fahamarinana avy aminy ihany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Samba teza mitumani Maalana la yelu Samba teza mitumani Maalana la yelu Rana pudini babuna kausioni situpu Mubatatani uluna la salu Bizaye Tula kini okizaneri tamiza Tini atuni rasikaru teu ambabana Nakuriti jareza na taunira piranena Pambalali ni retina taunitu wazireu Enilali na watina taunitu amina Kadefari tuku arabuna mua ranyana Ampudire tumpuni namana Kalababu Eturanu mayeri mamakie Vigileni Mafilu senda tumanisi ranu masu Ulitinza wanatini la palina aurina Ramandu sunu senda kabelute tutumani Ropa mafimi boka mandemani pinivua Liberina kusabe agire belukira Pamilanzani vukatala samudi anyataru Eni sarani nindani raini tu ndambaudi Sinizana nitungani tarida lananaye Natura kizani jua nifana Asambara ni urisi makayeri Himalayelu Samba teze mitumani Paalana la yelu Samba teze mitumani Paalana la yelu Vakteny masiny faroe taratasy ny masinday Paoly apôstôly io an'ny kristianina tany Filipi. Ry kristianina havagna, mivavaka ankafaliagna isaky ny mivavaka ho anareo aho no ny firaisanareo ampandroso ny evanjely hatramin'ny andro voalohany ka mandrika ankehitriny. Satria matoky aho fa izay nanomboka izany asa soa indrindra izany tao aminareo dia natanteraka izany mihitsy hatramin'ny andron'i Jesosy Kristy. Fa Andriamanitra no vavolombelona fa manana anareo rehetra ao ampony Kristy Jesosy indrindra ao. Ary izao no angatahiko aminy dia ny tombo bebe kokoa hatrany amin'ny fahaizana amampalalana rehetra ny fitiavanareo mba amantaranareo izay tsaratsara kokoa dia ho madio sy tsy manantsiny mandra-piaviany andron'i Kristy ianareo ary ho feno ny vokatry ny fahamarinana avy amin'ny Jesosy Kristy ho voninahitra sy fideranan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo,
isaorana ny e Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tonga avenao ry tompo avy mipendrena. Alleluia, alleluia, tonga avenao ry tompo avy mipendrena. Iombatsika mianakaviny ny tompo ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masigny nosoratany Masinda Luka. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'ny taogno 520 nanjakany Tibera Sezara, fony Ponce Pilate no gouvernoura tany Judea, Herode no tetrarika tany Galilea, Philippe Ralay no tetrarika tany Itorea sy Trakonitida, Lisania no tetrarika tany Abilena, Ariana sy Kaifa no lehibe ny mpisorona. Dia tonga tamin'ny Joany zanaky Zakaria tany agnefitry ny tenin'Andriamanitra. Dia nakany amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana izy, nitory batem-pibebahagna ho famelan-keliko, araka ny voasoratra ao amin'ny boky ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe: regny ny feon'ilay miantso avy agny agnefitry hoe, amboary ny lalan'ny tompo, aitsio ny aleany, ny loasa rehetra ho totofagna, ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra aetry, ny melomeloka aitsy, ary ny lalagna mikitoatoa ho amarinigny. Dia ahita ny famonjen'Andriamanitra ny nofo rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala tena tafiditra ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fahatongavana na ny avana na ny fiaviana isika, ary ny volanitsika matetika fa manokana azo lazaina fa manokana tokoa izao fankalazana ny avana ny fiavian'ny tompo zao, satria tena mampiditra asika ihany koa amin'ny fetrenan'ny synôda zay irisika hitondra dingana vaovao eo amin'ny fiainan'ny diocese. Ka araky ny averimberitsika matetika ny diocese sy misy fa isika no mampisy ny diocese, ka izao fetresika ny synôdy zao no azo lazaina hanaovantsika ezaka manokana ampisangandiantsika an'izay mahaolo raika asika, maheove asika, ka ampisy n'izay diocesesika izay. Ary zay no mahatonga atsika manambara fa irisika au départ vaovao, fiaingana vaovao izao synode irahasika manokana izao. Ary izay no fahatongavany Jesoa rahateo eo anivon'ny fiainantsika, dia sy inona fa mba ho Andriamanitra tokoa eo anivon'ny fiainansika. Vanim-potoana lehibe ho ansika zany zao avant 2024 zao, tena temps fort tokoa amin'ny fankalazana ny synôda izao avan'izao, synôda eglizy olo miaradia miombona velomin'ny batemy mandray antanana kazary tabernakla velona, ary feno fanantenana sika araky ny lohevitra aroson'ny eglizy amintsika amin'izao alady faharoa amin'ny fiavian'ny tompo zao. Sy inona fa matokia mifalia fa mpamonjy Andriamanitra, ka izay indrindra io Andriamanitra andrasasika io zay nazavaisika ilay fiaviana telo tamin'ny alahady nanomboasika ny avana, dia sy Andriamanitra lavitra fa Andriamanitra eo anivosika. Emmanuel no anarany, Andriamanitra eo anivosika. Ka ireo vaky teny
zay atolotry ny eglizy amintsika dia mampiditra sika tokoa amin'izany lohevitra izany. Ary indrindra moa amin'izao lahady faharoany avan'izao dia miresaka manokana momba ny lalana ny ireo tenin'Andriamanitra ho avy tokoa ny tompo ary mitondra faliana ary hamonjy asika izy. Ka araka n'izay lazaisika zay mila amboarina ny lalany ary dia izay tokoa fantatra sika ny vokatry ny lalana rasy eo amin'ny fiainansika. Mila fanamboarana ny lalana, na ny lalana ara-panahy izany, na ny lalana ara-tsaina, na ny lalana ara-nofo. Raha ty faran'ity dia ahisika sara zany lalana diego ambilobe izany. Ka mila ny fanamboarana ny lalana ara-tsaina dia fantatra sika ny zava-misy mikasika ny fanabiazana eto amintsika. Raha ny lalana ara-panahy dia fantatra sika fa mila fanamboarana. Ary zay no antony iazon'ny papa an'izao synode izao. Ary sika efa ny leon'olo lalana an'izay isorasika Andriamanitra kanefa ny lohevitra dia iray ihany. Ka mila an'izao synode izao sika mila fanomanana ny fiavian'ny tompo, mila fanamboarana ny lalakombany. Matoky anefa sika eo mpamakivakiana n'izany lalana resasika izany fa sy hirery sika fa miara-dalana amintsika tokoa ny tompo. Torak' izany koa sy hirery sika amin'izao le synode izao fa miaraka amintsika izy. Marina sy avenina araka ny lazaisika teo, misy fotoana tokoa mandreraka mila ho kivy ka sy ahitasika ny lalakombana. Ary misy fotoana koa aza tao sy misy isoma ny mpaminany zay irain'Andriamanitra anoro ny lalana nefa very fanahy tonga kazary very fanahy mbola velony sika. Na koa maro ny milaza ho mpaminany ka vao mainka very repère sika. Anisan'ny mpaminany mamitaka ireny tambazotra sosialy reny araky ny voalazan'ny taratasiny eveka. Mila mitandrina isika vokatry ny ty fanatotoloana zay mapiditra hevitra diso. Ary efa misy afatra moa nataony eveka mikasika an'izay. Inona tokoa moa no atao hoe mpaminany? Tsara ihany amin'izay resaka marobe izay nomba mandinika fotoana foy mikasika an'izay mpaminany zay. Ny atao hoe mpaminany dia sy hoe mahita ny ho avy, anisan'ny asany zay fa sy zay ny tena fototra ny maha-mpaminany. Mpaminany dia mahita ny ho avy izy satria nampahalalàn'Andriamanitra ny sitrapony ary ny fahalalàna ny sitrapon'Andriamanitra zay toriny amin'ireo vahoaka no mahatonga azy manambara ny ho avy. Raha ny tena marina zany ny mpaminany sy lovon'ny fanahy masina dia mahalala ny sitrak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ka izay no mahatonga asika hoe niany ny ho avy fa sy maray. Ary zay miasan'ny mpaminany manahitaitra ny konsiansika, zany hoe ny mahasikasika ahafantatra fa izao ny sitrak'Andriamanitra ka tandremo very lalana isika. Ny mpaminany dia manambara ny sitrak'Andriamanitra mba hahafahan'ny vahoaka manisy ny lalakombany. Ary zay no kendresika amin'izao synode izao mba ahafahasika manisy an'izay lalakombasika izay. Ary ny lalakombana dia zay hitondran'Andriamanitra sika. Ary zay ndika ny fiaviana hitondra sika any amin'ny Noely. Ary Noely dia ametrahasika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika. Ary zay ihany koa no kendresika amin'izao synode erahasika manatanteraka izao. Ny fivelomana ny sitrapon'Andriamanitra tokoa no mitondra amin'ny tena fiainana, ahitana ny asambarana, ahitana ny fivelaran'ny mahaolona sy ny olona manontolo eo anatrehan'ny fiainana manahirana sy entin'izao fifangaroan'ny zavatra izao no ilaina mahafantatra ny sitrak'Andriamanitra isika. Ary dia izay no kendresika ho iaho teo amin'izao synode izao. Nefa indrisy misy fotoana sy nisy ny mpaminany ary matetika aza
mangina ny mpaminany ary aoka koa ho fantatra asika araky ny fampianarana nataon'ny masinday Papa Paoly fahenina sy izay mpitoroteny rehetra no mpaminany ary sy ny mpitoroteny loatra ny tadiavin'izao tontolo izao hoy ny Papa amin'izao vaninandro enasika zao fa ny vavolombelona matoy izy mihaino ny mpitoroteny dia satria mivelona zay toriny ireny mpitoroteny reny ary zay natao hoe mpaminany mitady mpaminany tora karaha izay isika amin'izao vanim-potoana sarotra iainasika izao ary isika vita batemy dia fantatra sika fa sady mpisorona no mpanjaka no mpaminany ary zay no antony iantsonantsika ifampitraotra andinika ny signe de temps amin'izao synode izao ka anomezasika ny sitrak'Andriamanitra ifamonjenasika ka anova ny fiainasika ka ahatonga sika nao an'izay hoe changement radical de comportement ka ho afaka mandray any Jesoa tokoa isika eo anivon'ny fiainasika ka raha mandray any Jesoa isika dia zary fiadanana ny fiainasika zary hafaliana ahazo aim-baovao ka afahasika mifanasoa mifampisimbana ary dizay no lohevitra ambaran'izao alahady faharoa ahitasika ny endriky ny mpaminany manomana ny fahatongavan'ny tompo ary sy iza io mpaminany atolotra ny eglizy io fa i Joany Batista enosika ao amin'ny evanjely izay endriky ny mpaminany Joany Batista izay ary ahitasika fa inona tokoa no nambarany tamin'ny manodidina azy isika kristianina araky ny voalaza teo izay mitafy ny endriky Kristy isika izao ny Kristy mpiarabelona nandray ny fanahy masina dia antsoina ihany koa isika eo anivon'izao fiainana izao ho mpaminany ary tahaka ny Joany Batista mianso ny olona ibebaka amboatra ny lalan'ny tompo ary zay tokoa no antopisian'izao synode izao amboatra ny lalan'ny tompo isika ka ahatonga ny tompo ho eo anivo ny fiainasika sy kiraikiraiky ka ahatonga sika olon-dehibe ara-pinoana tokoa sarangamba ny mametraka fanontaniana inona tokoa ary zany ny dikany hoe manamboatra ny lalan'ny tompo izay no sara ho alaliantsika zao ensika sara ny afatra nataony Joany Batista izay mitanisa azo everina ny tenin'izay mpaminany ahisio ny aleny ahisio ny fiainasika mpaminany araky ny lazaisika teo tokoa araky ny famaritan'ny masinday Papa Paoly fahenina i Joany Batista satria ny fiainany manambara n'izay toriny io no mahatonga sika mamerimberina mandrakariva hoe ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary izay no takina amin'ny mpaminany ka izay ihany koa no takina amintsika ary izay no irisika ry kristianina havana ho tanteraka amintsika amin'izao fiomanantsika amin'ny fahatongavan'ny tompo izao ary irisika ho tanteraka amintsika amin'izao synode izao ary zay no dikany hoe olon-dehibe ampinoana tokoa isika mpaminanysika raha mahisy ny fiainantsika sy ny lalana araisika rehetra ka noho izany asaharo ny fitapitaka ampy zay ny risoriso oka ireny vandimandy manjaka eo amin'ny fiainantsika andavanandro reny oka ho lavitra sika reny aoka izy mazava ny fiainantsika ka ny loasa rehetra amin'izay ho totofana hoy Joany Batista inona tokoa moa ty loasa ty sy inona fa io fiainantsika andavanandro io zay azo lazaina fa manjaka ao anatin'izay loasa izay ny avinavana ny fialonana ny fitiavatena ireny ny lavana lalina de lalina mikiky ny fiainantsika ka manalavitra sika sy raikiraiky lavaka amin'izay sy hafa sika mifanatona satria
lalina loatra ny fitiavatena, ny fialonana avonavona. Izay no mahatonga nireo razasika taloha hoe aza ny loha sa mangina no jerena f'Andriamanitra tampony loha. Izany hoe tian'ireo razasika mba ho fantatra ny conscience-sika, izany hoe ny mahasikasika fa tsy izay ny lalakombahana. Ka ireny no ampisy elanelany eo amin'ny fifandraisasika, ka raha misy elanelany ny fifandraisana na amin'ny zavaboary na amintsika samysika na amin'Andriamanitra dia erisetra ny vokatrin'izay, fifanampitehana no vokatrizay. Ka izay indrindra sy maintsy totofasika amin'izao fiomanantsika amin'ny fiatongavan'ny tompo izao, ireny lavadavaka marobe izay mampisy elanelany eo amintsika ireny amin'izao fetresika ny sinôda. Ka izay no iantsonantsika hifampitrotra ka ahatonga tsika olo raika, ho eglizy olo miara-dalana velomin'ny batemy ka miombona mandray an-tanana ka zary tabernakla velona, tabernakla velona, Kristy mpiarabelona amin'ny olona isika raha voatototra tsara ireny fialonana ireny, raha voatototra tsara ireny avonavona ireny ka mifanatona isika. Ka ny tendrombohitra sy ny avonavona, ny tendrombohitra sy ny avona rehetra dia hietry amin'izay fotoana izay, ary dia ny fanetretena no fomba hoentisika andresena n'ireny avonavona sy fialonana ireny. Ny fahasorana sy ny fialonana no ampietry ireny tendrombohitra avonavona ireny, ireny tendrombohitra ny fialonana ireny. Ary izay ny voalazan'ny masinday Paoly amin'ny vakiteny faharoa raha mananatra izy an'ireo kristianina tany Filipo ka tonga aty amintsika ho madio tsisy manatsiny mandrakariva are ianareo amin'ny andron'ny tompo. Izany hoe adio sisy manatsinisika raha diovy ny fanahy masina ny ireny avonavona ireny. Ka izay indrindra no iantsonantsika amin'ny sakramenta ny fampihavanana. Raha misy zany vanim-potoana ialasika natanterasika ny sakramenta ny fampihavanana dia amin'izao ka okary anatona ny izay sakramenta izay isika dia ho tanteraka izay voalazany baroka mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, aneo ny famirapiratana amin'ny tany rehetra ka njaka tokoa amin'izay ny fiadanana, ary ireo fahoriana sy fizaliana rehetra dia ho lavitra ny herisetra sy ho hisy isony fa ny fifankatiavana sy ny fihavanana no anjaka eto anivosika. Ka izay tokoa ry kristianina hava no irisika ary iomanisika amin'izao fidingana amin'ny sinôda ataosika izao, ary omanisika amin'izao fiavian'ny tompo izao. Ry Jesosy tompo, mbola maro ny vaty misakana anay vokatry ny avonavona, vokatry ny fialonana sy ny fitiavatena eo aminay. Ko ingany ahay anararoatra n'izao fiomanana akaiky dia akaiky ny fahatongavanao izao amin'ny alalan'ny fankalazana ny avan izahay, mba hanao ezaka hiavao tokoa ka hiala amin'ireny fomba rasy mahazatra anay ireny izay manapotika ny fifandraisana, na ny fifandraisana amin'ny zavaboary, na ny fifandraisana izay samy zahay, na ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka raha ny zavaboary fosiny aza dia hitanao ireny motro izay manambara herisetra reny ka manapotika ny fifandraisanay amin'ny zavaboary. Hitanao ihany koa eo anivon'ny fiarahamonina ireny herisetra izay vokatry ny avonavona sy ny fialonana reny. Ahay anararoatra izao avan'izao ane zahay, anararoatra izao sinôda izao ka hiavao marina tokoa. Ampio izahay mba ho mpaminaninao tokoa tahaka ny Joanny Baptiste anambaranao amin'ny fiainanay. Ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainanay andavanandro izahay ka andresy ny avonavona, ny fitiavatena sy ny fialonana, hampanjaka ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo
lalana mitondra amin'ny fiadanana sy ny fampihavanana marina. Ianao ilay fiadanana eto anivonay ry Jesosy, ianao tokoa no Emmanuel eto anivonay ka mitongava re. Masin'ny Maria reny eo ampianaro zahay anana fanatretena marina. Masinay Josefa lehilahy marina, ianao ka ampianaro izahay ivelona ny famarinana, ampanjaka ny rariny sy ny hisiny hiaro mandrakariva ny madinika. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu.